fa tsy avy aminay le izy fa ianao ny vahaolana ao anay. Ampio izay Jesosy tsy handrandra vahaolana any aminao fa hiandrandra anao, amme fankatoavana anao ary indrindra amoaka foana ny vokatry ny fanahy izay andrasanao aty anatinay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra hiarahana hoe amen. Mitiafa mafy ho an'i Jesosy hidirantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Iaraka hivavaka tsika. Jesosy misaotra betsaka anao indray izay ny amin'ny ty latsinainy maraina ity. Ary tena mankasitraka feno anao izay satria tsy manomboka ny herinandro foana fa mbola eto an-tongotrao hianatra handray ny avy aminao. Jesosy mangataka aminao mba tsy ho fahazarana ny atongavanay eto. Ary na ho anay mizaka ny teny ary Jesosy dia tsy miteniteny fotsiny nefa tsy hiainana akoriny. Fa aoka ny tsirairay avy handray ny avy aminao ary hiaina izay avy aminao mba hahatonga ilay fiainana be dia be. Jesosy mangataka andranao soa izay hanadio tanteraka ny fo amam-panahinay, ny eritreritray ka izay rehetra tsy namboleny tananao ao anatinay, izay rehetra mety sakana ao anatinay tsy ahaizanay mandray ny teninao dia miala izany amin'ny anaranao mavonjy. Misaotra betsaka Jesosy eo. Amen. Maza ho toerana ny tompoko. Sekoly famahana olana androany dia mivany olana androany. Amen. Luka 9:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsaka dia tsy ho tsarany ianareo, aza manameloka dia tsy ho elony ianareo, mamelahy dia mba ho avely ianareo. Toizantsika ao amin'ny 2:7 sy 2:7. Manao hoe nahoana ianao no mijery ny sombokazo izay eo amin'ny mason'ny rahalahinao, nefa ny andro izay eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao akory. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka esoriko ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao. Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao ary amin'izay dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Amen. Zavatra mahagaga, mora kokoa antsika ny mitsikera sy manan-kina ary mitsara ny hafa. Nefa raha ohatra tsika manao an'ilay zavatra ataony ho hafa io hoe exactement ohatra ny ataony ho hafa io dia ohatra ny hoe tsy hitantsika izay tsinony. Ohatra ny hoe mety ilay izy satria ianao no manao an'ilay izy. Zavatra nahazo anahy ilay izy tamin'ny sabotsy herina. Tao an-tranonay izany nisy tonga tsinahy. Pataloha le rovidrovitra kely le hoe destroy moa. Dia nenay izany zanakay tsy mahazo manao an'ireny. Dia sady ny any am-pianarana koa tsy mamela manao an'ireny. Dia eo ary le izy le ray onona anahy, le ray onona ny vadiko. Le izy nefa tsy afaka anaovan'ny ankizy. Dia hoe nalaiko izany dia izay anaovako ity fa tenako ato an-trano izay amin'io mandray cellule de prière amin'ny mpianakavy. Dia nanaovako izany le izy tsisy olana mihitsiny. Dia rehefa avy eo izany dia ozy izy nivadiko nanapa-endrena be izy tsy miteny hoe esory iny na hoe inona fa ozy izy hoe ay andaontsika ampitovy izany ozy izy dia anaovako koa le anankiray. Dia nanaova le izy dia nahita anazy nanao an'le izy sady izy hoe tsy mety mihitsiny, za nanao an'le izy mety be. Fa rehefa nahita anazy nanao le izy tena ohatrany tsy mety mihitsy ity zavatra ity. Dia za nefa tsy samy teny aminy hoe esory iny. Dia nipetraka kely aloha izany dia teo ohatrany vangifanahy masina hoe hitanao mora aminao mitsikera rehefa hitanao any amin'ny hafa. Fa rehefa ianao manao an'le izy dia ohatrany tsy mety. Dia ahoana moa no ahafahanao mijoro amin'ny zanakao hitarika hoe aza manao an'izao nefa ianao ary manao an'le izy. Dia tonga dia nitsangana dia tena makiny izany manko Jesosy dia tonga dia nitsangana dia nisola akanjo. Dia rehefa avy eo avoaka tsy niteny tamin'ny vadiko fa nahita anahy angambany izy tsy haiko izay tao andohany teo fa rehefa avy eo koa izy niditra dia nisola akanjo. Voninahitra ho an'i Jesosy. Le izy izany tsy amin'ny hery, tsy amin'ny fahatanjana, tsy amin'ny teny fa tsika no mijoro modely. Amen. Zavatra tiako tenenina dia izao. Ny olona leo balahoasy, ny olona leo teniteny, fa voakasika kokoa ny olona rehefa ianao no mijoro modely.
Amen. Andaontsika tsy haneky ny hafa ny amin'izay tiantsika hatongavana, fa andaontsika hijoho modela dia manakaka ho azy ny hafa. Andaontsika tsy tohy an' Jesosy fotsiny, fa andaontsika neo an' Jesosy. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 1:7-2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: toy izany koa ianareo vehivavy manekeny vadinareo, koa misy aza tsy manaiky ny teny dia ho voataona amin'ny fitondran-tena amin'ny vavy izy, na dia tsy amin'ny teny aza rehefa hita amin'ny fitondran-tena anareo izay madio sy feno fanajana. Dia raisintsika koa io ohatran'ny hoe vehivavy fa ilay izy en fait amin'ny olona rehetra. Misy olona tsy azonao amin'ny teny izany mihitsiny, fa na iza ianao mijoro ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, na iza ianao manome an'ilay vokatry ny fanahy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, dia resy lahatra ilay olona. Amen. Petera 1:2-12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa, mba ho eo amin'izay hanendrikendrehany anareo, indrindra ho mpanao ratsy no ahitany ny asa tsara ataonareo ka hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro ny famanginy. Amen. Tianao hisy fiovana ve? Andaontsika hiova. Amen. Andaontsika nahaka an' Jesosy. Dia tsy voatery hitentsika, fa mitondra mbavaka mangina dia miova ny hafa. Amen. Amarana koa azy dia izao, Jaona 5:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hoy indray Jesosy tamin'izy ireo: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona avy amin'ny fahefany tenany afa-tsy izay hitany ataony ray, fa na inona ataony ray dia toy izany koa ny ataony zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka fa maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Amen. Jereo anie na Andriamanitra ray ary naneho foana an' Jesosy ny modely tokony arahana. Dia ohatr'izay koa Jesosy maneho amintsika modely tokony arahana. Dia ohatr'izay koa tsika, tiantsika handray an' Jesosy ny olona, andao ho tonga modely ho arahany hafa. Amen. Andao tsika hitsangana hivavaka. Jesosy tsy amin'ny teny tokoa ny fanarahana anao, fa fiovana ao anaty Jesosy takatra hita ty ivelany. Tsy fihetsaram-belatsihy fotsiny hoe za zao ivelany nefa ny ao anatiny toy ny fasanao sisa ianao. Tena mivavaka izay Jesosy mangataka aminao mba tena adiony ao anatinay rehetrarehetra, ary tena hoe aneho anao hamoaka n'ilay fahatsaranao izay ho takatra ty ivelany. Ary tsy hiteny fotsiny izay Jesosy, tsy hiteny foana, fa na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondran-tena, na amin'ny atao, na amin'ny asa, na amin'ny fitafy Jesosy dia ho modely izay ho tonga jiro sy fanasina tokoa aneho anao. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Tehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mbola hitohy hivavaka tsika. Ray manome voninahitra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny fitiavanao, fahasoavanao, famindramponao mbola matoy izao anay tsara avy. Tompo mankasitraka feno zahay ny amin'izay rehetra efa nomenao, tianao fahamarinana ty anatinay teo, ary mbola omenao indray ihany koa Jesosy. Tena hoe teny hafatra avy aminao mba tena hoe anahafana anao, ivoahanao amin'ny fiainana hoe hijoroanao ao anatin'ny tokantrano sy eny amin'ny fiainana. Araka ny tenena teo Jesosy, tsy hoe teny foana fa eo amin'ny fiainanay dia ho hita taratra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manome voninahitra anao zahay satria ianao no mahatateraka an'izany aty anatinay. Ianao rery ny fahamarinana mahatateraka an'izany amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoka.
Tean'Andriamanitra angalatsika fampianarana dia raisitsika ao amin'ny bokin'ny Kolosianina. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina toko 3. Lavalava ihany le toko fa devoirantsika indray zany dia mamaky an'izy io any an-trano, devoir à la maison. Rehefa manao an'le cellule de maison dia vaikio fa tsy maninona. Amen. Raisitsika ny 9 amin'ny anaran'izao manao hoe fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafonafonana, lolopo, fitenenan-dratry, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozona ho amin'ny fahalalana tsara araka ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Dia raisiko kely amin'ny teny vahiny fa hitako hoe somary mazavazava kokoa. Ohatrany hoe misy révélation, misy ohatrany hoe sitrapon'Andriamanitra tiany atongavana kokoa rehefa hoe ao an'ilay teny vahiny no raisina version parole de vie ty vakiako ty. Manao hoe mais maintenant rejetez tout cela, colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse, cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Et on le met, cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Vous savez, au bout d'un moment, le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le but de votre vie aussi est en haut et non sur la terre. Rehefa miresaka bus zany dia tonga dia ohatra maly zao mibary aho ohatra tsy haiko hoe tsy mahita bus ahoana tsy mety mahafaty mihitsy zala. Nefa dia baolina atao mba mahafinaritra tsara ihany. Satria ohatrany hoe miresaka baolina foana fa tonga ety. Fa eto any tsy le but le eny mety hoe raisitsika sarisary amin'izay le izy. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre ozy izy. Fa rehefa vakitsika tsara ty tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosianina ty dia ny problème tsy mpamono baolina fa ny problème le mpamono baolina ihany ny gardien de but amin'le mpiandry tsato-kazo. Tsy haiko nazy nareo. Efa men'Andriamanitra zany ny lalana hamonoana baolina. Le vakitsika teo aroy daholo izy ny fahatezerana, ny herisetra, ny méchanceté sy ny karazany. Dia le attaquant tena vonona tena hoe anaran'le izy. Fa le gardien anankiray izay ao anatin'le attaquant ihany tsy mety hoe tsy haiko fa mety mora tezitra foana ve sa hoe ahoana. Dia tsy tonga any amin'le tanjona, tsy tonga any amin'le fahamonom-baolina mihitsy tsika. Araka ilay nitenenina teo hoe le but de votre vie. Mila fantatsika zany raha te hahafaty baolina tsara tsika, raha te tena hoe ho afaka tsika dia tsy fantatry hoe aiza ny namonoana baolina teo, taiza ny but anao tamin'ny voalohany, dia aiza ny but anao zao, aiza ianao ny tokony hamono. Fa raha fantatrao tsara hoe aiza ianao ny tokony hamono, ahoana efa ireo ny lakile hamonoana baolina, dia normalement manana fandresentsika. Satria izay mahafaty no mandresy. Sa tsy izay moa? Izay mahafaty no mandresy. Fa zao tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe le but de votre vie est en haut izy. Fa raha mbola ety amin'izao tontolo zao, raha ety zavatra ety amin'izao tontolo zao,
ny hoe zahantsika hoe vonoina isak'izay mandeha dia tsy any amin'le ohatrany hoe mamono tena zany tsika sa hoe ahoana ny filazan'izany tsy any amin'le tanjona ny tena mpanompon'Andriamanitra te hoe Jesosy ny tokony ho aseho eo amin'ny fiainantsika. Any amin'ny andiny voalohany amin'izy ity dia misy ny teny mihitsy hoe miara-miafina ao amin'ny Kristy ny fiainantsika. Le Christ est votre vie aussi quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Zany hoe tena fandresentsika. Marina fa amin'izay fotoana izay tena hoe rehefa miverina Jesosy dia tena hoe voninahitra lehibe fa afaka antisipena reto le izy. Rehefa ohatra ka hoe miseho, tsy haiko aloha nareo fa za manokana rehefa ohatra hoe mahavita zavatra anankiray ataoko hoe mandefitra na mamela heloka na ohatr'izany, maheno foana tsika fijoroana vavolombelona amin'izany e. Manao ahoana ny fihedanan'le olona mizara an'le izy. Tena hoe mitoetra tena hoe faly tena faly. Zay le tena hoe azo antisipena kay le fifaliana amin'ny fiverenan'i Jesosy io. Rehefa maneho an' Jesosy tsika, tsy miandry an'izay fotoana izay tsika hoe miandry an' Jesosy tsika vao tena faly be. Miandry ny fiverenan'i Jesosy tsika vao tena hoe tsy haiko hoe ahoana, vao tena hoe milamina be. Fa afaka antisipena le izy. Resaka hoe tena hoe fanahafana an'izany tsika, resaka hoe fanahafana an' Jesosy tsika satria zay le tenenina tao ambany tao hoe ressembler de plus en plus aux izy à son créateur. Zany hoe tsika zany a raha mbola rehefa tena hoe manavao ny fiombonantsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra isan'andro, rehefa mbola mifantoka any amin'le but hoe any ambony dia afaka miverina sy kelikely amin'le mamerina ny imazin'Andriamanitra. Efa niresahana foana hoe fa verina ny imazin'Andriamanitra tato anatintsika. Verina ny imazin'Andriamanitra tato anatintsika tany amin'ny Genesis, tamin'ny fotoana tsy nankatoavany Adama sy Eva. Dia io ny tadiavin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mandra-piveriny Jesosy, ny hamerenana anio hoe fitoviana amin'ny mpamorona io. Satria izay le tenin'Andriamanitra no arintsika dia ohatsika ohatry izy anamboatra olona mitovy endrika amintsika. Dia miteny izy eto hoe ressembler de plus en plus à son créateur. Zany hoe miverina tsikelikely amin'le fitovizana amin'Andriamanitra tsika. Miverina tsikelikely amin'le fanahafana an'Andriamanitra tsika. Rehefa tena manavao, renouvelle sans cesse. Zany hoe tsy akijanona zany ny fanavaozantsika, ny fiombonana amin'Andriamanitra, ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny fialana amin'le zavatra taloha ireo. Araka teneniko teo hoe iny resaka baolina moa izy ity ohatrany hoe nanombohana anazy. Tsy haiko hitanareo amin'ny zaza tao anaty Facebook tao moa no nahitako an'izy ity. Dia hitako hoe fa maninona tokoa moa tsy ohatr'izany. Satria tsy haiko za sy io rehefa efa nahita betsaka mety efa nahita anazy. Misy bandy kely nandaka penalty dia ny ankiray goal. Dia rehefa nandaka le mpandaka zany zazakely, zay hoe tongava ohatrany zaza, nandaka le mpandaka dia maty le izy, nafaty le alina. Fa inona nataon'le goal? Lasa le goal batainy le adversaire nafaty. Ohatrany hoe adversaire zany fandraisana anazy. Fa nioraka tonga dia izy napirokoraka le nafaty baolina. Tsy haiko nahazonareo le zavatra tiana olazaina. Eny bypass moa rehefa raikitra amin'ny baolina anay dia ohatr'izany. Misy ohatra hoe resy mafaty papa ohatra dia mioraka daholo ny rehetrarehetra hoe na zay sy papa moa tsy maintsy mifampizara foana satria zay zokizokiny indrindra manao baolina. Dia za zany tsy maintsy hoe adversaire amin'ny papa foana rehefa raikitra amin'ny baolina dia mafaty papa dia tsy maintsy ianao lasa ianao tena mipekadimy amin'ny papa rehefa mafaty izy. Dia ohatr'izay koa rehefa mba mahafaty, za moa tsy dia mahafaty matetika. Fa rehefa ohatra misy mahafaty amin'ny namanay dia lasa papa manao ohatr'izay. Tsy hoe zay sy papa rery manao an'izay fa ny rehetrarehetra tena samy faly daholo. Samy faly daholo dia ohatrany gaga nisy fotoana adversaire hafa no nanaovanay baolina zany. Dia gaga be ry zareo. Datoy andro moa io nandaka an'le baolina izy dia efa nitsofin'le arbitre hoe maty le baolina dia izy datoy andro hoe tsy maty iny fa nidona tery fotsiny dia miverina. Dia avy eo kay
ohatrany hoe tsy nety tamin'izalahy ve le hoe rehefa mitena faute ahy e. Dia rehefa avy eo ohatry mibolin-jaza koa teo izy. Satria hoentina eny amin'izany rehefa noentina tena zalahy zany le izy dia ohatry ny hafahafa. Misy zany le ohatry tsy mahafantatra le izy dia miteny hoe ndesaka taniko mihitsy moa le bandy hoe manao aminareo ohatry manao baolina amin'ny zazakely dia tsy hainy zalahy le izy zany ao mato. Fa ohatr'izay zany dia zavatra iainantsika, izay zany le zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika. Antisipena le fifaliana amin'izay fotoana izay hoe fiverenan'i Jesosy. Ahoana ny antisipena anazy? Ny antisipena anazy dia fanehoana Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ny antisipena anazy dia fanehoana ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Tena marina be teny mpanompon'Andriamanitra teo. Tena le miteny foana tsy amiko manokana aloha. Ohatrany hoe tsy efikasy zany intsony. Le miteny foana ohatrany hoe tsisy ninona ohatrany hoe efa mahazatra ny olona ny maheno toriteny, efa mahazatra ny olona ny maheno hoe zao indray zao zavatra tenenio avy Jesosy e. Tamin'ny herinandro vao nahita an'izay tao amin'ny Petera 2:7 kay nefa misy soratra an'izay hoe aiza le Jesosy anjasanareo efa tamin'izany kay ry Petera nefa tratran'izany. Efa tratran'izany hoe aiza le Jesosy anjasanareo? Aty amintsika mbola misy an'izany ihany. Dia tena hoe marina be ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe raha vao miezaka amin'ny teny foantsika dia tena hoe ahoana ny tenenana an'izany? Tsy miampita any amin'ny olona intsony ny teny. Fa eo amin'ny fiainantsika, rehefa hoe miseho amin'ny fiainantsika Jesosy, voalohany indrindra aloha miverina le imazin'Andriamanitra. Miverina le création tany amin'ny Genesis, le olona tia miaraka amin'Andriamanitra, le olona miaraka amin'Andriamanitra. Efa nampianatra moa mpanompon'Andriamanitra hoe tany amin'ny Genesis taloha dia hoe hariva isan-kariva. Fa izao dia hoe mombanao mandraka hariva, miaraka amintsika mandraka hariva. Dia rehefa tena hoe miaina amin'ilay tenin'Andriamanitra isika, dia ilay imazin'Andriamanitra no miverina. Dia araka ny tenina hoe tsika no mahazo aina voalohany. Tena hoe aina tonga ao anatintsika hoe ohatrany hoe fahavelomana en plus. Tonga ao anatintsika hoe izay efa misy tena hoe fiadanana, misy tena hoe fiainana tonga ao anatinao. Noho ny fahatongavana ohatra efa io ny valizy dia ny sokafana dia volana tao anatiny sady euro. Fa tena hoe rehefa satria izay ny antom-pisianao. Marina amin'ny antom-pisiana ny tsara indrindra. Raha ny antom-pisianao anan-karena dia faly be ianao fa io vola amin'ny euro dia tonga dia tena sady ray valizy dia tena courage be ianao. Fa raha ohatra hoe ny antom-pisian'ny olona anankiray ho any an-danitra kanefa tsy marina amin'ilay antom-pisiana izy, tsy fahamarinana amin'ilay antom-pisiana tonga eo aminy, tsy mahazo aina izany ianao. Na hoe inona ny tonga eo na inona ny tonga eo. Nisy exemple moa nataoko tamin'izay fotoana tao tamin'ny mena hoe mena tomobile ianao hitondranao mody any Soavin'ny Masoandro. Dia amin'ilay tomobile misy seza rovitra. Dia nefa ilay tomobile nilainao dia nitondra dia hoe ianao tonga any Soavin'ny Masoandro. Dia ilay seza rovitra tsy andraisanao an'ilay tomobile. Dia tsy lôzika izany. Tsy mitombona izany. Mena Jesosy ianao ilay izy dia hozy ianao hoe amboary aloha ty seza rovitra ty Jesosy. Dia tsy vitan'i Jesosy manamboatra, tsy vita fa tsy ataon'i Jesosy ilay seza rovitra fa hanamboarana ianao eo. Dia ianao tsy mety mandray an'ilay tomobile fa nefa ilay tomobile efa misy lasantsy, efa misy gasoil afaka mitondra anao somatsara, tsisy ninino. Dia tsy tengenanao ilay tomobile fa ilay seza rovitra ny exigenao aloha hoe amboary aloha io seza rovitra io. Fa ny zavatra tena tadiavinao dia ny tonga ilay toerana, mahatonga anao ange ilay tomobile. Na ilay seza rovitra ary tsy maninona fa efa tonga any eo aloha. Amin'ny manaraka rehefa tonga any ianao dia hoe Jesosy amboary amin'izay aloha ty seza rovitra ty fa mahamenatra amin'ny anona siarana. Tsy haiko nazonareo ilay fanehoana amin'ilay hoe antom-pisiana. Rehefa ny zavatra eo amin'ny tena hoe antom-pisiana. Rehefa tena hoe mifantoka tsika amin'ny antom-pisiantsika hoe ao amin'ny Jesosy dia tsy tokony mampaninona tsika mihitsy. Tsy mampaninona. Tsy tokony tena hoe mampikiropaka atsika mihitsy ny zavatra anankiray mety mbola tsy valian'i Jesosy aloha. Fa rehefa valian'i Jesosy ilay hoe Jesosy miseho ao aminao, tonga dia mahazo aina be ianao. Tena mahazo aina be ianao ao anatin'ilay izy hoe io fa tanteraka ilay zavatra tadiavina. Io fa tanteraka ilay hoe mba mety ilay izy. Mba mety ilay hoe efa misy Jesosy miseho ao aminao. Tsy ilay tenenin'ny olona koa hoe tena ianareo raha ohatr'izao na nareo ohatr'izao.
aza miandry an'izay tenenin'ny olona fa ianao mihitsy aloha na azo an'le fiainanao ao anatinao. Dia avaozy isan'andro, avaozintsika isan'andro. Zay le tenin'Andriamanitra teo, renouveler sans cesse ozy izy, tsy akijanona. Ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny fanajanonana le gardien des buts, le tsy ahafahantsika mamono baolina, méchanceté, violence, colère sy ny karazany. Atsipazo isan'andro reny. Esory isan'andro reny. Loha iverina kely anaty teny gasy fa ny anaty teny gasy misy moa zany iverina ko anaty teny gasy amin'ity. Ata. Eo amin'ny 5:5 amin'ilay Kolosiana 3:7 teo ihany miteny manao hoe vonoa ozy izy. Misy mivonoana. Vonoa momba ny tenanareo izay etỳ tany dia fijangajangana, fahalotona, firehetam-po, fanirian-dratra, fieremana, fa fanompo-tsampy zany. Zay zany vonoana. Fa ankehitriny kosa eo amin'ny 5:9 dia miteny hoe esory izao rehetra izao, fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratra, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mandainga fa efa narianareo ny toetra taloha, misy indray no nariana. Zany hoe ireo etapy anankitelo ireo zany rehefa esorintsika daholo, vonoantsika. Ariana, zay izy teo efa nariana tsy haina zodira akory Marina, rehefa narintsika ireo tsarehetra ireo dia miverina mitodika any amin'ny début-tsika dia efa miala le gardien des buts adverse, malalaka be amin'izay satria ireo le gardien des buts ireo ataon'Andriamanitra vonoana sy esorina sy arian'ireo. Ireo le mpiandry tsatokazo ao amin'ilany mahatonga le baolina tsy mety maty. Fa rehefa esorintsika ireo malalaka ny but, mifantoka tsara tsika hoe tiany ana ny antom-pisiko dia mahita fandraisentsika. Vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zay fa tsy avelanao hoe zahay irery sy ny fahalalànay na zahay irery sy ny mety hoe fahaizanay na herinay no anahafanay anao, no androsoanay amin'ny fiarahana aminao. Fa mankasitraka izay fa tena hoe porofonao fa miaraka aminay isan'andro ianao, porofonao fa miaraka aminay foana ianao mba mitatana anay ho tonga amin'izany fanahafana, fiverenana amin'izany hoe namboarina mitovy amin'ny fitoviana aminao zany. Mety aminay indrindra zany tena hoe tonga amin'ny fanahafana, tonga amin'ny fitoviana aminao zany Jesosy, dia tantanao amin'izany isan'andro izay. Fa raha zahay tsy mahay manao na inona na inona, fa amin'ny fiambonana aminao no hataterahana ny zavatra rehetra. Mankasitraka tompony amin'ny teninao, voninahitra ho anao rereny. Alleluia. Amen. Tehakitsika, andraitsatsika ny mpanompon'Andriamanitra marana an'izao fotoana izao. Fahalamarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manana tanjontsika ary misy tanjona kely be dia be mifanampy sy mifandahatra mba hahatongavantsika ny amin'ilay tanjona farany. Dia teo moa hoe mamono but fa tsika maty tsy hoe maty fa tonga any an-danitra. Zay ilay tanjona farany. Fa mialohan'izay misy tanjona maromaro, etapy maromaro na dingana maromaro, tonga tanjona maromaro lalovantsika sy tratraritsika mba ho amin'izay tanjona anankiray zay. Iny tanjona iny mipetraka foana fa isaky nomen'Andriamanitra aina isika sy andro dia manana tanjona anankiray tsika amin'ny andro anankiray. Zany satria raha hibanjina le farany ianao fiainana mandrakizay no mipetraka, nefa ny atrehanao ny andronao tsy arak'izay ohatra velona Jesosy Kristy izay niaina ihany koa teto an-tany, niatrika ny androny sy ny tontolo androny isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra izay nanaharan'Andriamanitra azy teto amin'ity tany ity, izay vao nahatanteraka ny mission-any dia ho amin'ilay tanjona farany. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny fafana mandrakariva, makeo amin'ny fanatrehanao ary tsy za rery, tsy izay mianakavy kely rery, fa
miaraka amin'reto mpiara-miazakazaka, reto rahalahy anabavy, ankohonana nampifandraisinao mba ho amin'izany tanjony zany. Tianao zay iombona aminao ary tianao zay anahaka anao. Tsy fanahafana mahafantatra fotsiny hitany maso hoe ianao dia manao an'izao na tsara, mahatoky, marina, fa tianao ihany koa zay mba ahatoky, marina, mendrika, miaraka aminao ary maneho tokoa ny fahatsaranao voninahitry ny anaranao, dia ho vavy olombelonao marina tokoa na amin'ny toetra anaty, na amin'ny endrika ivelany, na amin'ny teny ambara, na amin'ny fiaino, na amin'ny fijery, dia ho tahaka anao, miombona aminao, miaraka aminao ary maneho anao. Izany no ianarana isan'andro ary misaotra ny amin'ny fisian'ny sekoly tompo, voninahitry ny anaranao. Aoka ianao no hitahiry ny teny, ary tsy hitahiry ny teny ato anatinay ihany, fa ho tonga fiainana sy fanahy, ho sakafo mamahana anay mandritra ny tontolo andro indray, ny teninao zay no renesinay androany. Dia midiratsehatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ary tompo, dia mankasitraka indrindranao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mila fiomanana ny fiatrehantsika ny tontolo androntsika isan'andro, mba tsy handehanantsika amin'ny fahazarana. Marina, ny fandaharam-potoananao mety hoe fa mahazatra anao, mifoha ianao dia miomana ianao dia mivoaka ny trano ianao dia mankaty amin'ny sekoly ianao raha misy izany fotoana izany. Mety miasa ianao avy eo, mety mianatra ianao avy eo, mety mitady asa ianao avy eo, mety miatrika ny tontolo andro ianao, mety miatrika ny fiainana amin'ny andavanandro ianao. Izany rehetra izany mety hoe ohatr'izay ilay planina sy ohatr'izay ny zava-misy hatrehany isan'andro. Fa ho ambadika izay ary tena fototra izay dia ianao miaina sy miomana mba izay rehetra hatrehanao, tsy ho hatrehanao amin'ny nofo be, fa hatrehanao miaraka amin'ny fanahy masina, fitarihan'ny fanahy masina, ary miaraka amin'ny fanehonao ny toetran'Andriamanitra sy ny toe-pon'Andriamanitra. Amen. Ary tsy hoe mandeha amin'ny fahazarana ihany koa hoe mila miaina an'izay fa lasa tonga ao anatinao ny fihevitry ny famindranao sy ny fiainanao, anananao an'ilay fifehezantena sy fitandremana amin'izay tokony ho tandremana, amin'izay tokony hiainana ary amin'izay tokony ho aseho. Ny aseho tsy hoe aseho amin'izay tianao, fa raha tokony ho asehonao arak'ilay fampianarana voaraintsika hoe ny fo na ny toetra maneho an'izay asehonao, maneho an'izay fiainanao. Tsy hoe misaritsary maneho ianao, fa raha ohatra ka tsy mbola izay ny ao anatinao dia aza aseho aloha, fa ho eto amin'Andriamanitra aloha. Satria araka ny voaraintsika teo, ny fijorontsika ho tahaka ny sira sy fanasina eo amin'ny fiarahamonina sy amin'izay rehetra ataontsika. Ohatra, miainga ao an-trano ianao, mety tanjona anankiray ho any amin'ny sekoly ianao androany. Tsy rahanao izay zavatra mitranga fa dia hoe tsy maintsy tonga any amin'ny sekoly nefa ao anelanelan'izay mety misy zavatra maro mitranga. Raisiko ohatra, miainga ho anay, mandamina entana, mandamina ny fiara ao anatin'ny entana, mandamina ny entana ao anaty fiara, mandamina ny entana ao anaty fiara, miainga ao an-trano, mivoaka ny trano, mandeha ny andalana. Eny andalana ianao tsy laozan'izay hoe mampirina entana aloha ianao dia efa tsy laozan'izay hoe iakay anapatara sy ny sisa. Eo ilay fiomanana, aiza ny fitsaranao sy ny fiadananao miatrika an'izay. Tsy hoe fotsiny hoe tsy maintsy tonga any amin'ny sekoly dia izay, fa miainga ao an-trano ianao mandra-pahatonga any amin'ny sekoly, misy toe-po sy zavatra maro be dia be tokony ho tandremana, ary eo mipetraka ilay fifehezantena izay takian'Andriamanitra eo amintsika. Mety bitika, zavatra bitika kely izany, fa fampianarana hoentintsika miatrika ny tontolo androntsika.
Indraindray koa tsika dia efa teneniko mety hoe amin'ny voalohany tsika manao an'izay fa rehefa mandeha ny tontolo andro visaka eny dia hoe aloha angah mandeha efa reraka ihany. Fa mampianatra antsika mba ho amin'ilay fitandremana sy eo amin'ilay fifihezan-tena mandrakariva. Miainga ao an-tranontsika. Vao midina ohatra mivoaka ao amin'ny lalana, misy mibahana eo amin'ny arabe. Androany aloha tsisy mibahana fa tsy maninona. Soran'Andriamanitra. Dia eo ianao zany, mihevitra ny toe-ponao hoe ahoana moa zany. Tady an'ilay fiadanana, tsy fiadanana ambara, fa fiadanana iainana. Hoe Jesosy miatrika tanjona anankiray mba hiainaka amin'ity tontolo andro ity araka ny toe-ponao sy miaraka aminao. Satria ohatra velona apetraka ao ianao miatrika ny fiainana amin'ny andavanandro. Dia eo ianao zany tsy maninona, tsy misendoatra. Misaotra Jesosy any amin'ny zava-misy. Efa napetraka taminao, mivavaka taminao, efa napetraka taminao zavatra rehetra. Izay zavatra anankiray. Mivoaka eo indray ianao. Tsy loazan'izay ohatra hoe mety fiara, mety tsy araka ny eritreretinao. Be dia be ny zavatra tsy araka ny eritreretinao. Tsy afaka ny sendoatra sy tsy afaka ny kizitina ianao. Satria Jesosy tsy tahak'izay. Ao ny fandeferana. Eo ilay fifehezan-tena. Fahononam-po amin'ny zavatra rehetra. Maîtrise de soi. Tsy hoe ianao no inona, fa ianao miankina amin'Andriamanitra, miankina amin'ny atsipiriam-piainanao, amin'ny andro anankiray, niseho ny voninahitra. Ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Tsy hoe any amin'ilay miandrandra hoe ahazo valosoa, fa ianao ilay miatrika ny tontolo andronao izay tena misy fiombonana sy fiheverana miaraka amin'Andriamanitra. Mandeha ny an-dalanao tsy lozan'izay mety fiara, tsy lozan'izay mety hoe zavatra mitranga. Fa mifehy tena mametraka mandrakariva ao amin'Andriamanitra hoe aiza ho aiza. Inona ny toe-po, inona ny toetra ny Jesosy niatrika an'izany. Tsy klaksonina ianao, tsy teniteny ianao, tsy isendoatra ianao, fa mampitoetra n'Andriamanitra napaka eo amin'ny fiainanao. Dia ilay toe-po takian'Andriamanitra. Mandeha ny an-dalana ianao, be dia be ny zavatra mety misy. Hiatrika ny tontolo andro ianao, mety tara ny taxi be, mety hoe tsy miainga ara-potoana ny taxi be, mety hoe ilay mandeha dia mijanona ela be amina arena anankiray. Tsy hainao intsony ilay hoe chauffeur maika ange izay fa tena hoany ity mijanona. Todika amin'Andriamanitra ianao. Mba hanananao izay fitsarana sy tompo. Ilay hitahirizana sy hananana an'ilay fiombonana amin'Andriamanitra. Izany hoe mihevitra sy manana an'izay fifehezan-teny izay ny ao anatinao. Dia mahatonga an'ilay hoe raha ohatra ka mbola tsy izay, tsy hiteny ianao fa mangina dia hoe tao amin'Andriamanitra. Hoe tao amin'Andriamanitra. Jesosy mety tena mbola tsy vitako. Fa mianatra manginitsika, mianatra mampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toe-pon'Andriamanitra atao anatintsika. Izay no hatongavantsika any amin'ilay hoe tsy izay manao tompokotompoko. Aiza moa izay? Tsy izay manao tompokotopoko. André izy teo iry tompo. Matthieu 7:21. Efa aminao tekiraty ihany ilay izy fa somary very kely ao anatin'ny Matthieu 7:21 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao hoe tompokotompoko no hita amin'ny fanjakana lanitra fa izay manao sitrapony raika izay any an-danitra. Mampianatra antsika Andriamanitra ary mampianatra mandrakariva ao anatin'ny sekoly. Ny tokony hijoroantsika sy tokony hainantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo ilay hoe tanjona farany mandova ny lanitra ho any amin'izay misy an'i Jesosy. Fa ilay fanjakan'Andriamanitra izay hatrehany isan'andro ihany koa hampanjakana atao anatintsika. Dia ny fampanjakana ny toe-po sy ny fanehoantsika ny vokatry ny fanahy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay rehetra miantso an'i Jesosy ho tompoko. Tsy izay no
vovonjy fa izay miaina tahaka an' Jesosy. Tsy izay miteny izay le hoe maneho. Dia raha ohatra ka miteny ianao nefa tsy izay ny ao anatinao, dia aoka tsy miteny. Ianao mihitsy mahatsapy ianao hoe hoay ny teny hoe raha iteny an'ity zao raha iteny an'ity zao mety izay akory ny atao an-tsaiko. Marina hoe teneny izay tianao hitranga. Fa ao ambadika izay dia mila mampijoro sy mila mampiaina ilay sitrapon'Andriamanitra ato anatintsika. Mba ho marina tokoa ilay teny ambara sy ilay toetra mifanahaka amin'izay teny ambara. Fa tsy fotsiny hoe miantso tompoko. Ohatra le any am-piasana le hoe eny ataoko izany sefo, nefa zavatra hafa ny ataonao. Dia ohatr'izay mihitsiny. Tsy manaiky fotsiny tompoko fa mihevitra marina tokoa ny ao anaty arak'izay amin'ny fankatoavana sy ny fiatrehana ny fiainana amin'ny andavanandro sy amin'ny atsipiriany araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy le hoe le apitso sy le bus le izay ho tratrarintsika sy izay tanjona misy atsika, fa ny fanahafana sy ny fanatanterahana marina tokoa ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Mazava ho azy ary rehefa haitsika loatra fa tsy maintsy mahatateraka manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina ary mampiaina an'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Ny zava-dehibe dia hoe tsy ilay miteny fa ilay manao. Tsy ilay miteny fa ilay manao, ary ampiko rehefa avy eo, ilay manao araka ny sitrapon'Andriamanitra ary miteny arak'izay itsiny fo sy sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahazo misaraka ireo, tsy hoe hafa, tsy hoe mpitaripaty vilam-bava, fa mitarika vato mahitsy vava. Amen. Fa izao ny sitrapony raiky dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy, fiainana mandrakizay, ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Dia rehefa mandroso ao anatin'izay tsika, zatra ao anatin'izay, fiainan'izay, ho amin'ny fifehezan-tena, ho amin'ny fieverana ny toetra, ho amin'ny fanehoana ny toetra, ho amin'ny fanambarana ny toetra, dia afaka mitentsika hoe ao amin'ny Jeremia 3:7. Na voalohany Jeremia 3:7:1-7. Ary tonga fanondroany tamin'ny Jeremia ny teny Jehovah, ary mbola voazona teo akanjany trano fiambenana ihany izy nanao hoe izao no lazain'i Jehovah mpanao izany, dia Jehovah izay namorona izany mba hampitoetra azy. Jehovah no anarany, atsoy aho dia ho valiako ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao. Mety miantso ianao amin'ny fotoana anankiray noho ny finoana dia afaka ny tranga iny, fa tsy miantoka n'ilay famonjena ato anatintsika, fa mihoatra noho izay ary tsara kokoa noho izay ny fananantsika toe-po marina tokoa hijoroantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahantsika miantso azy ka tonga azy amaly eo amin'ny fiainantsika. Ataontsika hitsangana dia hivavaka. Tompo, ndreto izay sy ny fonay sy ny mombanay rehetra, asandrato ny vavaka ao. Raha hiatrika ny tontolo andro izay dia tsy handeha amin'ny fahatsapanay sy ny amin'izay mety ho fisainanay. Foka ny fanomezanay lanja ny fanatrehanao eo aminay, ary ny fanatrehanao ato anatinay no ahafahanay mitandrina sy mifetena, mamindra tokoa araka ny sitraponao ary indrindra araka ny fanahafananao. Zava-mitranga sy hatrehana ao anatin'ny andro iray, Tompo, dia maro, ary ny fieritreretana sy ny fisaitsainana mandalo ao anatinay ihany koa dia maro be. Fa ny anotokana miantoka
ny fijoroanay dia ny fiombonanay aminao ary ny fanomezanay lanja ny fanatrehanao mba ahaizanay mamindra ary ihany koa ametrahanay atao-ponay satria ianao ilay ohatra velona naneo ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana ilay lalana sy fiainana ary fahamarinana dia aoka napaka ao am-ponay tsiraray avy izany fahamarinana izany izany fisainana izany ianao tokoa nanome anay vava saina tsy azo ny fahavalo ho resena na ho valiana dia aoka ho ilay fahamarinana sy fanambarana avy aminao no entinay miatrika ny tontolo andronay ho tonga mahafehteny izay ho tonga mahatsindry fo izay ho tonga tsy malay miteny izay ho tonga maneho ny fitiavanao izay ho tonga manana fandeferana sy fanetreteny izay noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo ary noho ny fianaranay ianao ampio ny tsiraray avy ary Tompo omeo hery tanjaka omeo fahavononana omeo fahasahiana fijoroana raha hiatrika ny tontolo andro ao anatin'ny fanehoana tokoa ny sitraponao ary fanehoana tokoa ny fahatsaranao mba ho sira sy fanasina fahazavana ho amin'izay misy azy so amin'izay ho alehany so amin'izay ho ataony dia aoka iseho ny voninahitra ao Tompo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety hanao ny fanatitsika. Alleluia. Minao fa naray zavatra ianao androany be dia be ny zavatra ny tenin'Andriamanitra ary enka tokoa ny voatahiry ao anatsika tsiraray avy zany nisy ny faharetana miaraka fiaretana sy faharetana miaraka amin'Andriamanitra tsy ho amin'ny tanjona vetivety tsy ho amin'ny tanjona ilany nofo na ho amin'ny fahatsapany nofo fa ho amin'ny fampanjakana ny sitrapon'Andriamanitra sy indrindra ny toe-pon'Andriamanitra ao anatintsika. Tao ihany koa ny hoe aoka tsy ho mora tesitra ianao ary io ny fahatezerana ary io ny fakizidinana lolo-po ny faharatsiana rehetra manana tondro zotra indray ianao hiatrehanao ny tontolo andronao androany tonga dia malaina tonga saina be hoe hoay ahoana zany hoay izany lalana izany tonga dia miverinao amin'ny tompo hatrany ao aminy mandraka hariva. Fotoanantsika rapitso ety ihany larobia ety ihany rapitso sekoly ny fanasitranana ao anaty sekoly daholo tsika mianatra mandroso ilaina ny sekoly any am-pianarana fa indraindray manontany tena ihany hoe inona moa ny alaintsika ilay sekoly amin'ny fotoana anankiray raha ny fiainana no hatrehany fa ny tena zavatra lehibe atao amintsika ary zavatra mendrika dia atontsika mianatra ny tena hoe fahamarinana. Alleluia. Sekoly ny fahamarinana ary tena fahamarinana fa tsy saritsariny. Ataontsika hitsangana re. Mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Raha makivaky ny tontolo andro ianao dia ao am-ponao mandrakariva ny Tompo. Ary ninona hatrehanao dia tsy hampiova ny fimpanjiananao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra izany. Ary ianao tokoa ilay aneo ny fahatsaran'Andriamanitra. Ianao tokoa ilay hijoro, hatandry tena, hifehy-tena, aneo ny toetran'Andriamanitra. Ianao tokoa ilay aneo ny vokatry ny fanahy raha hiatrika ny tontolo andro. Ary mandehana fa ahomby ianao. Ary mandehana fa Andriamanitra aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Anokatra ny varavarana rehetra izay tokony ho anao amin'ity anio ity satria Andriamanitra efa nanomana an'izany mialoha no aneo izany eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mandehana amin'ny fahatokiana, amin'ny fivedanana, amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana. Ary miaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, no hatrehanao ny tontolo andronao.
amin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoa izao aho, amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoa izao anareo. Amen. Rapitsondray.